faly mirabanareo tonga eto misaotra indrindra satria fotoana izao azahoantsika mifanakalo afaka minitra vitsivitsy ho fantatsika ny gouvernemanta vaovao izay iritsika hitondra rivo-baovao hitondra fiovana ho an'i Madagasikara ho an'ny malagasy ny andro ny rariny nandritran'izay fotoana elabe izay. Nandritry ny 11 taona moa tsika tsy afaka niresaka firy loatra, tsy afaka nana hevitra na indrindra nareo teto toerana fa izay avy any ivelany ihany koa dia voageja ny vavanay izay rehetra miteny dia tsy afaka nody teto an-tanindrazana fa liste noire rehefa tonga teo amin'ny aéroport ny Vato. Randriamasina Natanaela ny anarako mpanorona ny One Million Day for Madagascar na OMAD for Madagascar. Roa taona no nitsanganana izany hoe tamin'ny taona 2024 taloha kelin'ny fifidianana no nanomboka aho nandray fitenenana, no nanomboka nangataka tamin'izany tamin'ny filohan'ny repoblika teo aloha ny hanemorana ny fifidianana tamin'izany fotoana izany. Tao mifangatana ihany koa ny fanelanelanana satria raha tadidinareo tsara ny zavatra tamin'ireny dia nisy ny séance niaraka ary nisy ny ankilany kosa izay tsy afaka nampiombonina. Dia ny zavatra nataoko teo anivon'ny diaspora dia ny hoe andao anelanelana fa raha tsy miavana reto olona ireto dia mandritry ny fotoana elaela dia hijaly indray malagasy. Tsy nenona moa zany tamin'ireny fa dia nitohizana ihany ny raha samihafa ka dia hitantsika amin'izao ny zavatra ny anaran'izany hitantsika amin'izao fotoana izao ny vokany tsy tonga hatramin'ny farany iny fitondrana teo aloha iny. Dia eto indray ny tenako amin'izao fotoana izao araka ny teneniko teo afaka minitra vitsivitsysika afantatra hoe izany gouvernemanta vaovao maro dia maro no nanontany anao hoe ianao hoe hiditra amin'io sa tsy hiditra amin'io izaho tsy olona mpanao politika fa olom-pirenena malagasy mpandraraha fa kosany ohatra tsika rehetrarehetra ataoko hoe manao politika ihany rehefa miditra amin'ny raharam-pirenena mandray fitenenana miteny rehefa hoe misy ny tsirariny afaka manakina rehefa misy ny tsirariny afaka misaotra ihany koa rehefa misy ny zavatra tsara mandeha. Izay ngambany no teny hitondrako an'ilay izy ary misy mety manontany be da be fa maninona ianao Natanaela manao ny zavatra io satria rehefa nataoko ny fandiniana tanevon'ny diaspora tsy nahita hoe olona dia ny vola makarena no ataony ao anatina mouvement anankiray ampivondronana amin'ny malagasy satria fa ampivondronana ny malagasy no nataony OMAD maneran-tany mitety firenena samihafa ataony Frantsa, ataony Allemagne, ataony Suisse tany Dubai ary mbola andrasana tany États-Unis tany Canada ampivondrona ny malagasy amin'ny hoe andao re olona hiaraka isika fa miakanga maro tsy vakinam-bo ary rehefa miaraka dia mahavita zavatra lavitra. Za rery taloha tantaraiko zavatra kely ny tantaraiko anao rehefa 4 taona niala teto Madagasikara na dia nianatra nakany Allemagne dia tao anatin'izay 4 taona izay 11 taona ny hoe efa namatsy nanampy mpamboly izay tsy fantatro tany ambanivohitra tany nanampy piopy tany ambanivohitra tany olona tsy fantatro dia ny tamin'ireo tetikasana projet 11 ireo 12 ny lavorahatra tsisy nafantatra an'izany ary za tsy olona mpanao tamtam mpanao erreur miteny hoe jereo aty fa manao anitsy sy manao aneroa fa ny tao anatin'ny eritreritra raha za rery mahavita projet 11 raha hoentiko miaraka amiko ny olona rehetrarehetra raha mitondra olona 10 dia efa lasa projet 160 zay zany le eritreritra zay le vinavinany hoe ahoana ny ataontsika re olona tsika mba ty avelany izay manana fahalalana sy ataontsika hoe
afaka manome mihoatra kokoa ahoana ny ataontsika hanasoavana an'ireo olona miandry rariny tsy hanasoavana moa zany fa hanampiana an'ireo olona izay mbola miandry ny rariny marobe izy ireo a ny homady zany manome formation satria ny olona any ambanivohitra matetika tsy mahay atao business plan ny homady zany ny manampy amin'ny hoe ahoana ny fomba fananganana projet isika zany eto satria tsy vita ny vava avy any ivelany fotsiny hoe zay ny fanakanana azo matetika ny olona avy any amin'ny diaspora hoe nareo avy any amin'ny diaspora dia mitabataba sy milelalela fotsiny any fa tsy fantatrareo ny réalité eto toerana ary nareo tsy mana efa lavitra loatra anay zay tsy lavitra mihitsy alohan'ny 2024 raha rery any tsy teto toerana hoe tsy tonga teto toerana fa nitazona foana ny arak'izay azoko natao ny inona moa zany ny fototra amin'ny malagasy anahy dia tonga teto arara ataoko hoe mbola miteny gasy tsara ihany angambany hatramin'izao zay le fototra tena hoe miangana zany za moa tsy dia tia manao monologue loatrany fa tiako ihany koa misy mametra-panontaniana fa asiako monologue kely ihany le satria fotoanany moa zao araka milazainareo azahoako ihany koa miresaka maninona manao an'izao tantara kely ny tantaraiko anareo andriana poinimerina ny teny hoe ny ranomasina ny valapariako ny tantarako manokana manantana elana ny razambeko dia noringany ny vahiny tamin'izy tonga nanjanaka izany hoe raha tena marina zay avy eo alasora fa naparitako ireo razambenareo ny zanany anankivalo nandeha tsororo nakany amin'ny lavivalo nosy itsoka nisy nakany amin'ny erany nakany amin'ny erany 4 sy ny sisa dia tsy manana ambanivohitra tsony tsy manana trandrazana ohatranareo rehetrarehetra ireo ahako dia ozy izy hoe ny ambanivohitra zany ny Madagasikara mipiray ambanivohitra amiko dia ny malagasy tsirairay avy na avy any Tuléar izy na avy any Diego na avy any Tamatavy na avy any Majanga na avy any Fianaratsoa mety misy adiniko ny anankiray izy anakenina moatsika mety misy adiniko ny anankiray tena ataoko anatin'izay ihany koa ny diaspora izay malagasy tsy azontsika adinoina miparitaka maneran'izao tontolo zao zany hoe nareo rehetrarehetrareo ny raisiko ohatran'ny hoe piray ambanivohitra amiko izay ny antony nandaniko hery nandaniko vola mpampananana tsy nikoty tsy teny aza satria indescend le izy izy ny olona zay ary tsy atao ikoty koa moa zany fa rehefa omen'Andriamanitra fahasoavana dia mizara n'izay fahasoavana zay araky n'izay azo atao dia tonga eto satria rehefa manomboka zavatra anankiray ahako dia tiako ny mamarana anazy natomboko le izy tamin'ny 2023 tombotsika zao misy rivo-baovao dia hoy hoe inona indray no toy any mijerytsika ankehitriny fangatahantsika moa tsotra ihany le feo an'le diaspora zany hoe le malagasy maneran-tany izay adino izay lasa mitady traikefa voatery tsoka voatery ny ala fonenana teto satria tsy afaka niary teto ireo rehetrarehetra ireo zay rehetrarehetra ireo any ampitange ka raha mipetraka tsara mitoetra raha eto amin'ny firenena raha misy ny stabilité politico-économique dia vonina izahay iverina hanasoa hanandratra hamoaka ny Madagasikara ao anatin'ny zao fahantrana lalina misy zao ny zavatra mampalahelo dia nandritry n'izay 9 taona izay dia nepotika ny sotoavina malagasy ka dia samy mitady ny anazy ny tsirairay avy izany mieritreritra ny hoe fananana iombonana zany tsisy mieritreritra zany fa dia ahoana ny atafavoahako ahoana ny azahoako mitsoka any avelany zay daholo ny le ray aman-dreny tsirairay hoe ataoko zay ampitsoka ny zanako any avelany zay ny ao anatin'ny lohan'ny ray aman-dreny tsirairay avy ahoana ny ataoko hialana amin'ny eto zay olona rehetrarehetra miresaka amiko dia ahoana ny ahitana lalana hivoaka eto Madagasikara nofinofiko tompoko ataoko hoe mety nofinofinao satria anao maty nofinofinao maty nofinofitsika rehetrarehetra dia ny hoe
iverina daholo ny zanaky Madagasikara iverina daholo ny malagasy maneran-tany hanasoa amin'izay mila hoentitsika mandroso i Madagasikara ary iriko hoe mbola verikany hoe atsika ty Madagasikara ty nefany a efa manatsiary tena ho vahiny rehefa tonga eto Antananarivo manatsiary tena vahiny mba isao ange firy ny mpandrara malagasy eto hoe tena manana ny toerany vitsy de vitsy tamin'izany fotoana zany mbola nisy ny mbola nahafantatra ny atao hoe papeterie de Madagasikara na ny Papimady mbola nahafantatra ny mbola ngezabe ny savonnerie tropicale mbola nisy ny Tico za mbola niaina tao anatin'ny fotoana azotsika atao za génération Y mba ampahafantariko kely anareo satria miresaka génération be tsika am'izao za mbola niaina an'izany hoe ranony popony-drama io ahodina le kodiara-varahana maitsomaitso de afaka misotro rano amin'ny popy madio tsy nisy an'izany délestage zany tamin'izay mbola kely tamin'izany ala teto Madagasikara 2001 tsy mahafantatra an'izany vocabulaire hoe délestage zany ahako ny ankizy rehetrarehetra ny aina nandritry n'izay 12 taona izay de ny aina tao anatin'ny aizina ny aina tao anatin'izany atao hoe bidon jaune ny aina tao anatin'izany atao hoe voatery miafy fa zay ve le toetsaina hoe nikolokoloina teto hoe rehefa ratsy ny lalana de 4x4 raha vidiny fa tsy hoe mizoako manana lalana tsara rehefa ratsy ny jiro de samy manokarakarany anazy hoe manao panneau solaire an'izay olona manana enti-manana izy daholo ny manana enti-manana vitsy ange ny olona manana enti-manana anaovana azy zany panneau solaire zany fa tsy le zo zany andeha hitaky zoako zany manana rano madio fisotro zany zoako zany manana jiro tsy tapaka zany azahoako miary mety mpanamboatra yaourt izay mila électricité mety mpanamboatra gâteau mety tompona orinasa ngezabe zay mila mampiodina milina fa de tsy afaka de manaiky le malagasy nikolokoloana ohatran'le sobakaka na saoana atao anaty rano mangotraka de ampitomboina tsy kelikely le rano mangotraka de tsy mihetsika akory izy satria aminy normal le izy de mahato azy eo le izy efa saika ho fatitsika raha mbola nitoy iny de tao anatin'le ohatran'izay sobakaka zay tsika de maty teo le malagasy maty teo isika malagasy fa zao mba misy an'ity fifoazany ity rivo vaovao iaho rivo vaovao zao iainatsika zao ka anjaratsika tsiraray am'izay no mijery hoe aiza ny lalaka le mbola anaiky ve isika ny hoe voatapom-bava tsy afaka miteny na anareo eto atoerana na ny any amin'ny 14 000 10 000 km 20 000 km na mbola mihoatra an'izay zany ny zavatra ny aina malagasy teto hoe tapenana ny vavany tsy manana fahafahana miteny tao anatin'ny tahotra na ianao eto atoerana na ianao ny avelany azonareo an-tsaina ve zany geja nge ny anaran'izany geja zany fa afaka tsika zao inona moa ny fomba nitenenareo anazy zay tsy fivoarana fa tamin'ny teny gasy fanavaozana ka tiako ihany koa zany nareo tsy haiko hoe nareo mpanao gazety ve ny ametraka fanontaniana sa alefaso nianao nareo présentation kely angamba ianara be tany de Zakira Kotomanga avy amin'ny télévisionna gasy de iaina ao amin'ny gazety Jejo de Erika Manjalary ao amin'ny Express de Madagascar inona moa Lorena ao amin'ny Aura de inona moa gazety moa La Nouvelle de Aura de Express de Jejo ny fomba fiasa misaotra betsaka aloha ny antso anay mpanao gazety satria de formationay zany de mitady vaovao manateny zay fa misy vaovao zany hoentinareo ary izay moa no tena malaza zany zay zany tena hoe
voako izy zareo zao hoe fotoana famohan'ny be inona ary zany no tena hoe hoentinareo homady diaspora homady international mihitsy moa filazana izy ity sa hoe France sa inona ny tena amin'izao mpitoetra raha zao inona ny tena zavatra hoe concret teboka lehibe tianareo avoaka taorinan'izay eo amin'izao fahatongavanareo zao sy amin'izao fitondrana amin'ny fijoroan'ny rafitra vaovao zao. Marary amin'ny malagasy ny sosialim-bahoaka, marary amin'ny malagasy ny jiro sy rano. Mandritra ny roa taona ny homady dia nanangana ekipa ohatra nanao sarisarina gouvernement natao tao anatin'izany homady zany aza hoana mijery hoe ahoana zany mitondra firenena zany. Manan'izay ao anatin'ny ekipanay olona manana traikefa amin'ny resaka herinaratra amin'ny resaka jiro sy rano. Manan'izay ao anatin'ny ekipa olona manana traikefa amin'ny resaka tontolo iainana. Manan'izay ao anatin'ny ekipa olona manana traikefa amin'ny resaka finance, amin'ny resaka industrialisation, amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Manan'izay ao anatin'ny ekipa zany olona vonona hifanometanana amin'ireo izay ho apetraky ny malagasy hanandratra sy amerina indray ny asan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ka io le fangatahana nataonay hoe anakenina ny province eto Madagasikara fa ny 7e province dia aza adinareo kosa fa misy izahay diaspora maneran-tany manana ny traikefa ny raisinay avy any avelany tianay hoentina eto hanapina an'izao fitondrana vaovao izao hanapina mba aza hotsika tsirairay avy amin'izay mahita ny lalana soa izorana miaraka. Misy namanay tsy ny tenako manokana moa fa noho ny asa aman-draharazy noho ny fianakaviana dia ny tenako manokana afaka ataontsika hoe avy aty ivelany any fa tsy afaka ny hoe aka poste ministériel ny tenako manatana elaran-driamasana fa misy ny ao aminay manana ny traikefa afaka miditra somatsara ao anatin'izany gouvernement zany tsy voatery izy io ministre, tsy voatery izy io tsy haiko hoe inona ny toerana amin'izany fa mpanolotsaina afaka izy miditra ao anatiny. Oui, ny zavatra fanirinay zany dia fametrahana ny atao ministère ny diaspora aleo hazava le izy tokony misy ny atao ministère de la diaspora eto Madagasikara. Le ministère de la diaspora io ny valeur ajoutée an'io dia mba manome zay an'le traikefa mampolo taona ny maro ny raisinay tany hoeto tian'ny Madagasikara ity miaraka miasa mifampitantana miaraka amin'ny tondra fanjakana ankehitriny miaraka amin'ny ministère samy hafa ankehitriny. Ny tena lehiben'le izy manko fana financement tatsoroka amin'ny fampitaovana rehetrarehetra efa misy ny mety manana ve zany metinareo anaovana port na hoe toana ho an'le fitondram-panjakana izay mijoro izay efa mitaraina sady zao fa ritra ny kitapom-bolam-panjakana zao amin'ny ankapobea dia Madame Mariana moa efa nanatsidika an'iny mitombona avy eo fa hoe afaka manangana le banque diaspora avy ianareo mety izy ve zany ahoana ny mety endrika anatanteranareo izay tatsoroka izay zany amin'izao fitondrana misy hitanareo fa mety hoe fanojo amin'izay hitahitanao izay. Misaotra anao amin'ilay fanontaniana satria fanontaniana anisany nanomboana ny homady ny hoe hanangana ny atao hoe banque de la diaspora izay tokony hivadika amin'ny banque malagasy. Tsy manana banque isika malagasy re olona toe-javatra faran'izay mampalahelo izany hoe tsy avela manangana banque malagasy. Tsy azo ekeny zany zavatra zany ary mila hoeniny mpitondra fanjakana ataontsika makotrokotroka hoe raha te ho tafavoaka hanampy sika ny toe-karenan'ny Madagasikara dia miainga zany amin'ny fananana banque satria ny banque izay misy ny banque vahiny mipetraka eto amintsika tsy hampindrana mihitsy an'ireo mpamboly ireo
Ary natsika rehetrarehetra reto rehefa mandeha makany amin'ny banque dia ny intérêt raisiny en 22% eo zany hoe tena manahirana be ny mieritreritra an'ilay izy tonga dia découragé daholo ny olona rehetrarehetra ny hoe andeha andrara andeha anangana zavatra kely satria tonga dia tototry ilay intérêt. Kanefa kosa ny raha hoe petraka izay banque de la diaspora zay ny antony hoe iantsona ny malagasy rehetrarehetra maneran-tany, iantsona ihany koa ny institution subvention financière rehetrarehetra maneran-tany dia afaka manome an'izay possibilité amin'ny malagasy zay ny hoe mandrara amin'ny intérêt kely. Ny olona moa rehefa miresaka amiko zahako mpandrara natana ela tsy olona mpanome tosika fanampy na ho an'ny milliardaire ny anarako tsy tian'izany assistana zany zany ny vocabulaire tena tsy mety amiko indrindra fa ny anany hoe te andrara ianao mitondra ny anjara brikinao koa ianao anatin'le izy à hauteur de 30%. Zany hoe mampiseho ianao hoe vonina koa dia manosika le banque de la diaspora io afaka dia manosika izy azahoanao zany manatanteraka ny fandraranao dia miverina bien entendu zany ny vola rehefa avy eo miaraka amin'ny intérêt kely mifanaraka amin'ny zany mifanaraka amin'le vola nyraisinao. Raha nisy procédure ve nataonareo fa rapport an'izay hoe ministère kely zany diaspora sa mbola miantso mpanao gazety aloha dia adesinao itaovina raha hoe mbola tsisy le procédure? Zao tabataba ataontsika zao antso avo ataontsika zao ny hoe mba enoy zay fa matoa zay miteny, matoa zay misy olo-tena, matoa zay mandondona dia satria zavatra efa nitsainitsaina efa ela be le izy ary raha tanteraka dia fantatra hoe hanasoa, raha tsy tanteraka dia fantatra hoe ho sarotsarotra ny fampiodonana ny milina ara-ekonomika malagasy. Ny tanjontsika zany dia ny hoe miaraka miakatra amin'ny malagasy. Isika rehetrarehetra reto mahafantatra ako anatin'ny nanao miomady reto tanora reto tena manana projet daholo le olona, manana projet daholo, te hivoatra daholo, te hitroatra tena hoe te hiala ao anatin'ny zao zava-misy zao zava-misy amin'izao fotoana zao angeka tena tsy efa kofina tanteraka tsika zao zany tsika afaka mivoaka amin'izay, afaka miredareda amin'izay le afo hoe ny tsirairay avy amintsika afaka zay teanao moa zany afaka samy mandrara daholo. Za zany mi-encourager ny olona amina kategoria anankiroa. Ny kategoria anankiray ny olona atao hoe hanompo vahoaka manao politika, mi-encourager any tsirairay hiditra ao anatin'ny politika. Iny za manao politika manomboka ny amin'ny sefim-pokotany zany ny fahadisoan'ny ray aman-drenitsika dia tsy mba niditra tao anatin'izay miresaka ny classe moyenne malagasy taloha ny mpanampy ny alefa manao makany amin'ny fivori-pokotany fa zareo zany tena hoe déconnecté fa variana amin'ny asa mandrara. Amin'izao fotoana zao vao tonga saina hoe mandeha tany amin'ny lalana tsy mety izy zany ka tsy nandray andraikitra tsika tao anatin'le fiainana politika. Ny tanora te hanompo vahoaka tompoko dia mila mianatra ny politika ary mila mitsofoka maka andraikitra politika. Io mpanao politika io no mametraka ny rafitra azahoany nay mpandrara, azahoanay mpandrara mampivelatra ny toe-karena. Misy ny mpanao politika, misy ny mpandrara. Tsy tsara raha hoe mifangaro izy ireo. Misy structure azo apetraka vonjo maika ny hoe mpandrara mpanao politika aloha amin'ny voalohany fa raha fantarana nanaraka anatsara nareo ny foto-kevitro dia ny mandeha any amin'ny fanovana rafitra moramora satria zavatra tsy afaka atao hoe rapitso hanova rafitra dia ho tanteraka zany raha afaka pitso fa manao transition ana système tsy kelikely tsika. Tsy mety amintsika io resaka hoe olona ray io mitana fahefana rehetrarehetra kanefa hoy iaho amin'izao fotoana zao raha te andeha aingana dia mila olona sady mandrara sy ny manao politika aloha mampiakatra aingana ny ekonomia zany hoe olona tena manana ny traikefa amin'ny resaka industrialisation.
tsy manonona anarana fa misy manana ny zanitra-kefo zany ny malagasy manao ascension rapide ny économie dia ao mandritra an'izay fotoan'izay no mametraka amin'izay ny rafitra tsy iverenantsika amin'ny lesoka zay ny ainantsika nandritran'izay enimpolo taona zay satria système maray ny ainantsika hatramintsika nahazo ny fahaleovantena dia io état unitaire io afaka atao marionnette afaka ataon'ny vahiny marionnette ny olona mitondra eo dia rehefa tiany asorina dia asorina ny apetraka dia apetraka dia zay le transition zany ny ana ny finalité makany amin'ny ataoko hoe état fédéral modéré état fédéral modéré constitution anankiray any misahana ny Madagasikara ray manontolo ny resaka stratégique minina ny richesse halieutique rehetrarehetra tantanana miaraka tantanana le entité anankifito izy zany amin'izao fotoan'izao raha ataontsika amin'ilay zavatra navokako teo faritany enina dia ny diaspora zany hoe manana solotena ny tsirairay amin'ireo amin'le finalité zany hoe mety mila roapolo taona tonga amin'io relance économique rapide ty zavatra iainantsika amin'izao fotoan'izao ty dia miova tsikelikely amin'izay mankany amin'ny atao hoe état régional non décentralisation aloha zay efa napetraka raha tsiraka fa tsy nataony tena amin'ilay tokony izy décentralisation tena iainanao hoe ny olona avy any amin'ny faritra atsimo ny olona manam-pahaizana zareo any atsimo no mahafantatra ny marary any zareo any izy mikarakara ny any ohatran'izay ny any avaratra ny atsimo sy ny atsinanana sy ny andreko vita décentralisation dia mijery ianao telo taona 5 taona mandeha ve jerenao ny indicateur de performance anao inona vokatry ny zavatra novaiko iny manao test ianao manao ajustement ianao telo 5 taona hitanao hoe mandeha iny dia lasa indray ianao mankany amin'ny état régional dia mijery indray ianao telo 5 taona manandrana hitanao hoe mandeha le izy dia lasa amin'izay ianao mankany amin'ny état fédéral fa maninona niny ny finalité ny état fédéral iny isika malagasy raha miverina amin'ny 32 état nananatsika alohan'ny 1896 tamintsika ny zanahany dia samy manana ny asina sy ny anitra ho asika isika mahafinaritra be zany hoe manana ny mahasamihafa atsika zany samy manana ny kolontsaitsika samy manana ny zavatra entitsika zavatra mampifandray atsika rehetrarehetra dia samy malagasy ny tongotritsika samy mipetraka eo amboniny atao hoe Madagasikara zay ao ambanin'ny tongotrao raha avy atao voatany ianao dia anao zay ao ambanin'ny tongotrao raha avy any amin'ny faritra hafa ianao dia anao satria ianao malagasy ohatrana satria ianao malagasy ohatrana tsy afaka atao zany zavatra nampidirina atao anatin'ny saintsika hatramin'izay natahorana an'izany atao hoe état fédéral zany dia satria natao ohatra ny tetako voatany zay tsy misy ninona ao ambanin'ny tongotra satria zay atao Antananarivo efa nyzany eo izy anao malagasy raha ihany isika malagasy asika Madagasikara na voany na vanaizy na vainaizy tsika mazava aminareo ve le zavatra tiako alefa soazy le procédure atao zany nareo efa nangataka fionana tamin'ny tompona andraikitra na ohatr'izany exposé an'izay dia angataka tsika efa nangataka fionana fantatritsika tsara moa amin'izao fotoan'izao mbola sahirana ny olona amin'ny fametrahana gouvernementa vaovao isika ihany koa olona malala fomba tsy misetrasetra manao forcine fa dia efa nandondontsika aloha tsika tsy manao an'le hoe miandro antsona fa tsika dia tonga mandondona miantso tsika manatonytsika manao anjavatra rehetrarehetra sika hitenenana hoe ore olona eto zahay vonina ny anao vonina ny anampy zay ny mahatonga anahy tonga eto ahy navelako ny fianakaviako navelako ny asako ny asa mandraraha tonga eto ahako eny ary manaraka ary efa niatra teto manko io système état fédéral io tamin'ny andro Ndratsiraka Antananarivo raha Kotomafy Pascal zao ny gouvernement teto zay ministre zay efa prime ministre sady ministre ny finance tamin'ny andro Ndratsiraka tena teknika be le izy fa mety mbola mikola amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izy eo raha fiderinareo inona ny tena tombony raha mahatonga anareo manohana zay argument zay ny zavatra napetraky raha Kotomafy Pascal niaraka tamin'ny filoha teo aloha Etopiklady dia Ratsiraka tsy navela ny ainana araka ny tokony izy le izy satria nisy ny
tsy nirespekteny zay resaka hoe samy manam-pahaizany faritra tsirairay. Ny état fédéral modéré izay zavatra resahako dia Antananarivo manana ny manam-pahaizany. Ao anatin'io misy olona ray mirepresenté ny Antananarivo. Io zany atao hoe filohan'ny Antananarivo. Majunga manana ny olona manam-pahaizana ao aminy dia misy filohan'ny Majunga, représentant Majunga. Maninona no reo olona anaky enina reo anaky fito moa satria napitsika ny diaspora mahafantatra ireo ny zavatra marary ao amin'ny toerana misy azy. Fa tsy mety amiko mihitsy zany hoe ny olona Antananarivo ny andeha hiteny any Abekily any amin'ny sud hoe ataovy ohatran'izao sy ohatran'izao ny fiainanao. Fa maninona ny olona vadia Antananarivo no ametra ny zavatra any. Ny zavatra iombonan'ny malagasy ray manontolo dia ny zo fototra. Ny malagasy rehetrarehetra dia tokony mahazo anona sahaza ho anazy. Rano madio, fahasalamana tomombana sy fanabeazana tomombana. Iombonan'ny Madagasikara ray manontolo reo mpitondra anaky fito reo tokony mametraka zareo any amin'ny diaspora moa zany efa tonga eto raha ataontsika zareo enina reo mametraka an'izay fototra zay iombonan'ny malagasy ray manontolo. Dia ny tsirairay avy amin'ireo kosa ny andeha hoe hijery ny zavatra tena marary any amin'ilay toerana. Satria za tsy andeha hiteny mihitsy any amin'ny olona any Abekily hoe mila mahazo fibre optique izy na 5G. Tsy approprié zany. Zavatra tsy mitombo zany. Hafa mihitsy ny zavatra tediavin'ireo any. Dia izy ireo no mila mahatonga an'izy stabilité zany tediavinao amina état fédéral. Hoe tsy voahozongozonao rehefa hoe olona anakenina mitondra miray loha reo eto Antananarivo izy ireo. Miara-miasa miray birao eto Antananarivo izy ireo. Ireo ny coordonné ny structure ny tsirairay avy hoe ataoko izay mampandeha ny projet rehetrarehetra any amin'ireo état samihafa izay zakaiko ireo. Rehefa tsy mety ny ataon'ny anankiray amin'ireo dia ny anankiray no misolo rehefa tonga amin'ny fifidianana. Raha mahevy ny Tuléar dia maninona moa no hifidy ny olona hoe hosoloana izy. Azonareo le eritreretra amin'ny stabilité, fametrahana stabilité politique zany ny tanjona amin'ilay izy. Ary ny fahalalana an'ilay hoe olon-tokana manana ny fahefana ray manontolo iny dia par rotation izy ireo no mitondra amin'ny Madagasikara. Taona ray Majunga no mitondra, taona faharoa Fianaratsoa, fahatelo Antsirana, fahaefatra Antananarivo. Par rotation ohatran'izay dia misy fifidianana moa izy zany rehefa vita ilay rotation. Zay ilay eritreritra amin'ilay izy. Fiorina eo amin'ilay omady ahako. Ny olona marina moa zany tena tanjona zao amin'izao hetsika ataonareo izao. Tanjona amin'izao hetsika atao zao ny omady dia vondrona voalohany indrindra mpampitambatra. Izay ny zavatra. Ny etombohan'ny omady hatramin'ny voalohany mampitambatra. Mampitambatra zany manala ny resaka hoe sakatsakana rehetrarehetra izay ao anatin'ny sain'ny olona. Ao anatin'ny omady misy ny olona avy any amin'ny lafivalin'ny nosy représenté Madagasikara ao anatin'ny omady. Ny tanjon'ny omady tonga eto ihany koa dia ny mijery ny toe-draharaha eto Madagasikara ny hoe andeha aizintsika. Hitantsika fa mbola somary ao anatina fazina transitoire be tsika ary mbola haritra kely io fa mila zany an'ilay hoe fiarahamientana ataontsika hoe concertation nationale ve ny dikana tsy haiko ny manazava an'izay fa mahatonga ny omady eto mampiray ny malagasy eto Madagasikara koa mahatonga ny omady eto ametraka ihany koa ny tanjony omady voalohany dia ny hoe amerina an'ilay zo fototra. Ny omady inge anakefatra amin'ny pilieny ny jiro sy rano ny éducation sy ny santé. Zay ny zo fototra. Zany le zavatra nangatahan'ny tanora GNZ reo zany ny zavatra hoe fototra ny joroan'ny omady roa taona lasa zay fangatahana an'ireo zo fototra ao amin'ny malagasy. Aza misalasala mametraka fanontaniana
Inona moa zavatra tsy fanirasantsika aliansa? Ela tamin'ilay tolona teo. Ny omaty tsy mpitorabato a. Ny omaty tsy nanolotra vato hikorahana fa omaty kosany a. Nanome azy azo nomeny, nanome rano izy rehefa kofina ny lacrymogène ny ankizy a. Nanome masika izy a. Nizara sakafo izy a. Satria mamy loatra ho anay zany hoe olona hiverina azo ny zo fototra amin'ny maha olombelona. Tena za zany malahelo be satria mety lazain'olona hoe manalika hoe raha miteny an'izany. Fa le alika, za manana laboratoire, dia le laboratoire za mipetraka eo Suisse, dia makany Allemagne mividy sakafo anazy satria any mahita sakafo anazy. Dia ny rano sotroiny zany rano madio e. Tonga aty koa mila mitandrina amin'ny rano sotroko satria vao misotro ranon'ny robinet io a, dia marary ny kibo. Dia na isaky nandeha hisakafo a, dia mieritreritra foana hoe ahoana ny nanaovana an'ity sakafo ity. Dia na ny alikako zany rehefa misakafo tsara noho za e. Manahirana be nge mieritreritra an'ilay izy. Makarary anahy mieritreritra an'ilay izy. Mahatonga anahy hoe eto aho re olona. Tsy maintsy manao re olona fa tsy afaka amin'ny ravoravo tanana fotsiny. Izay ilay izy hoe tsy afaka amin'ny ravoravo tanana. Fa mila mandray andraikitra. Dia izay zavatra teny atsipoko amin'ny tanora malagasy. Mandraisa amin'izay andraikitra. Mitenena aza miafokafona ny ambadiky ny compte fac zany intsony. Tsy ilaina miafokafona ny ambadiky ny compte fac intsony. Raha mbola misy moa le tahotra satria nitaizaina tao anatin'ny tahotra tsika dia manaova masika. Ahaiza soyez intelligent fa mitenena amin'izay. Mitenena amin'izay fotoanan'izao. Ampy izay ketra izay. Mety mbola sarotra re satria nitaizaina tao anatin'izay tsika. Mety mbola ao le tahotra. Fa mila miteny amin'izay. Dia tsy miteny fotsiny fa mandray andraikitra. Ohatran'izao ataoko zao. Za zany le leadership amin'ny resaka modèle. Mampiseho ako ohatran'izao dia mba izay no tiako hoe raha afaka arahana dia za tsy olona mba tia miforcer. Tsy olona misetrasetra rehefa miteny. Fa zavatra rehetrarehetra atao ampanetretena sy ampanajana. Raha misy ny zavatra niteneniko mety hoe nakarary olona dia ialako tsiny zany satria minambara za misy latsaka izy izy ny malagasy. Fa za kosa dia miezaka ary mampirisika ny tsirairay avy tompoko hiteny ampanajana, hiteny mba ampandroso ny toetra rava. Ampy izay le miafokafony. Ampy izay le adina tserasera. Important be ty ny ady tserasera io fanaovana politika amin'ny Facebook io le olona manimba Madagasikara. Madagasikara iriry ihany ny tany hitako hoe manao politika amin'ny Facebook. Tsy tokony misy zany dia lasa izay ny zavatra hitan'ilay olona dia hitako hoe tady voana amin'izay. Tsika tsy izany no fanaovana politika. Manana olona mahay politika mampandroso amin'ny Madagasikara tsika fa tsy amin'ny Facebook ny fanaovana politika. Dia io ady tserasera io fanaovana compte fac be tabe ny zavatra nampianarina teto nandritra ny 12 taona. Tsy mampandroso io hitatsika ny vokany amin'izao fotoan'izao fa marary ny firenena, mahantra amin'ny malagasy tokony hatsahatra tanteraka izay dia misaotra anareo miaino anaty Randriamasina. Rehefa mijery ny faneho-kevitry nankana ela, indrindra amin'ny tambajotra serasera dia ambetindresaka ao le hoe 7 tapitrisa ny malagasy. Nefa raha jerena ny statistika atsika amin'izao rehefa mihoatra ny 2 tapitrisa isika, mety afaka azavaina ve momba izay inona ny mampiasa ny fomba fiasa hoe smart rehefa hoe te hatratra tanjona, izany hoe spécifique, mesurable, attributable, time achievable. Izany hoe 27 millions io zany ny tanjoka raha zany no mitondra raha pitso. Raha menareo hoe ok, natana ela, ianao ny ilainay satria efa mipetraka tsara daholo ny rehetrarehetra avy io eto zay. Ny tanjoko re olona na 50 tapitrisa io 27 millions satria iny napetraka. Iny ataoko tratrarina aloha io ny tanjoko voalohany fantatra ho tratra. Na 33 millions tsika na 35 io aloha ny anahako. Dia vao tratraka io dia mety ho an'ilay manary mety za mety tsy tratrany akory rehefa mety ilay andimy anahy mahatratra an'io satria asa be io. Ary tsy afaka tsika ny hoe hiatehatra amin'ny hafa foana. Maninona naveriko any amin'ilay structure de départ état fédéral azahoan'ilay malagasy miara-miasa nge. Isika nge tena izy re olona tsy mila an'izany hoe
famatsiny olona avy any avelany zany ny ao ambany tongotritsika nge caution izy io afaka tenena ok zao ny valeuran'io ambany io fa meo anay ny ampindrany voly zay fa toute façon voaverina io fa tsy zany ny ataon'le olona fa ny ataon'le olona dia hitrandraka zay ny vocabulaire malagasy hitrandraka fa tsy hoe hamokatra tokony havadika tanteraka le izy mila mamokatra tsika mamokatra mamboly miompy manao industrialisation manao mamokatra tsy resaka hoe transaction financière andeha hanafatra fotsiny foana tadio tsara fa rehefa manafatra ianao di balance négative na commerciale négative andikan'izay rehefa mami export ianao di balance commerciale positive andikan'izay tsika mbola hoe la vao tena hoe afaka exporter ny zavatra voarefa fanampy aloha tsika efa misy balance commerciale positive amin'ny état fédéré tsirairay avy dia eo tsika vao afaka mivelatra mamoaka am'izay fa tokony izy aloha tokony hoe mijanona tsika malagasy mila mifetena kely tsika ary tonga saina kely hoe ok mety tsy mora le izy mila miafy zany hoe te hivoatra zany fa fantatritsika hoe ireo taranaka faramandimby andova Madagasikara tena soa malagasy ary ny taranakitsika nijanontsika ny taranakitsika tena hoe ao anatin'izany malagasy hoe Madagasikara sambatra zany dia mba vahiny am'izay koa ny tonga hoe aty ny andrato fianarana fa tsy malagasy tsony ny akany Allemagne akany Suisse akany Frantsa andrato fianarana fa mba ny vahiny ny tonga hoe oh tsara be zany any Madagasikara zany fa zay koa tonga mba andeha andrato fianarana any andeha hiasa any satria any Madagasikara amin'ny feno asa mba ataovy ange zay nofinofy zay any Madagasikara ny feno asa ataontsika hoe 2000 iny firy re veloantsika nofinofy 2080 ve mety efa tsy otsony am'izany any Madagasikara ny tonga miasa ny vazaha satria mivelatra be ny toe-karen'ny Madagasikara mangoritsana na mieritreritra an'izany azy dia mba mampitaitsika ny tanora zay hoe azakivy efa nitsangana izy fa le toe-tsaina marina fa ny sy maina izy tao anatin'ny 12 taona fa tsy zavatra irréversible zany rehefa tonga saina ny tsirairay avy rehefa mifankatia samy malagasy io rehefa mifankatia samy malagasy samy te hanandratra ny namany rehefa namanao ny asandratrao dia miaraka misandratra tsika dia tsy misy ny fifampialonana satria miaraka miakatra fa rehefa ianao kosa ny miakatra hitako hoe miakatra be zahako zara fa afaka mamelona ny fianakaviana dia any aminao any te haka an'le izy dia sarotra be le izy satria ianao tia tena be loatra niraisinao daholo le izy fa tsy mba hoe afaka nyzary ianao mamokatra asa kely ianao amiko zany malagasy tsirairay avy nampivaritrana izy na tompony orinasa izy dia afaka manome asa daholo fanandratra dia zay samy miasa amin'izay tsika zany misy anareo fi zany nareo maro diaspora io amin'ny fitambarambe ny fitambarambe zay raha tombanana eo amin'ny zato ny ferana ny fivelarana satria sarisarina gouvernement nataonay dia hitanay hoe reo mivelatra aingana be loatrany dia sarotra ny structure sarotra ny mampiasa an'izy dia miferana mihitsy ataontsika tamin'ny voalohany nisokafana be ny varavarana dia nataony filtre ny fantiny dia avy eo nydi namoramora ny varavarana dia tena hoe zay olona voniny zay tena voniny mitondra ny traikefany mitondra ny fananany mitondra ny fotoanany arena daholo zany reo ny arena tena nanan'ny olona anankiray traikefa fotoana fananana traikefa fotoana vola fananana reo ny traikefa azona hoentina ao anatina fikambanana ray aza ho ny fikambanana mivelatra raha ianao olona maka fotsiny atongavanao na ny hoe ny hevitraony fotsiny no ampidirinao dia manjary ny fanohatra le izy amin'ny raha hevitra mifanohatra amin'le filozofia ny mpanorona le izy dia manjary manahira fa tsika zany le ligne conductrice le fil conducteur iny mila hoe tazomina dia zay nga many antony anamerana efa lava be le izy fa sotra sy mankasitraka